miaraba tomboky lasy tomboky vavy mpanaraka ny fandarana eto amin'ny télévision malagasy sy ny radio pirenena malagasy miaraka amin'ireo radio sy télévision tsy miankina maro eto andrenivohitra. Fotoana ny fanomezana amin'Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny tetezamita ny androany fotoana fanomezana tonga izy ity aritra adin'indray eo ny fandarantsika. Miarabanao Andriamatoa Président. Miarabanao mianadahy dia miarabanao zany Johary ary miarabanao ihany koa Onitiana ary indrindra miaraba ny vahoaka malagasy tsy vakivolo manaraka an'izao fandarana izao mba ahafahantsika manazava indrindra manoro ny lalana tokony ho aleha mba hitondrantsika makany amin'ny fahombiazana an'ity firenena ity. Za tiako marina fotsiny fa Andry Rajoelina dia mikatsaka mandrakariva zay asoa ny mpiarabelona sy zay asoa any malagasy ny Madagasikara. Fa ny vahoaka koa manana ny miakiany. Miakian'ny vahoaka dia ny filaminana. Miakian'ny vahoaka dia ny sakafo hohaniny isan'andro. Miakian'ny vahoaka dia ny asa zay ananany eo am-pelantanany. Mitaitaina nefa ny reo olona amanaliny hoe ho very asa satria ny any amin'ireny orinasa afaka aby reny dia efa mandefa mihitsy ny message no hoe rehefa tsy misy ny vahaolana ara-politika eto Madagasikara dia tsy maintsy mikatona ny orinasa. Tsika zao efa ao anatin'ny fanatotoloana ary tsy misy tika eny amin'ny Amerikanina mihitsy ary efa nitatatantany etsiaroa ny fanafoanana ny AGOA. Raha foana zany AGOA zany hiteraka loza ary hiteraka fahasairana matateraka ho an'ny vahoaka malagasy. Ary zay ny mahafilohan'ny tetezamita ny aro an'ny vahoaka malagasy tsy vakivolo. Andriamatoa Président, resy lahatra zany ianao tamin'izao farany zao fa tsisy hevitra intsony ny fiarahanao ny hitazonana an'Andriamatoa monja mindefo ho Premier Ministre. Raha tamin'ny alahady alohan'ny nanaovako ny lahateny dia niantso any Premier Ministre ary nifandresy lahatra teto izahay teto amin'ity birao ity. Ary ny teniko dia tsotra hoe latsaka kanterena ny firenena ankehitriny. Tsy maintsy manapa-kevitra ary tsy maintsy mijery vahaolana isika. Tokony hibanjina ny ho avy ary tokony anambatra ny hery satria samy tanora moa ny tenanay izay mirahalahy. Tao anatin'izany dia ozy izaho hoe misy toerana tsaratsara kokoa noho ny toerana Premier Ministre omena ny Premier Ministre teo zany. Dia nazava moa ny hevitra ny Premier Ministre tamin'izay fotoan'izay hoe tsy afaka iray hevitra aminao ary tsy afaka hicautionner an'izany hevitra zany Président. Ningianso ny professeur Zafelbera hoe mba omeo anay ny posta na vice-président ametrahako an'ny Premier Ministre ankehitriny. Ny posta mbola ambony noho ny posta na Premier Ministre zany io. Amin'izay rehefa tsy ho ny filoha dia ny filoha-lefitra no mitondra ny tany sy ny fanjakana. Ny filoha-lefitra no mitondra ny filakevitry ny ministra. Zany hoe manamafy le fiarahana amin'izay fotoan'izay. Dia rehefa tsy nanaiky moa ny Premier Ministre dia tsy niantso ny professeur Zafelbera ny tenako. Tsy nitoerana ma Premier Ministre no azoko lazaina hoe ny tena ilainy fa ny fiarahana sy ny fiarovana an'izao tetezamity zao. Fa inona ny zavatra mety hitsanga raha tsy mety manao sonia Andriamatoa marika ravalomanana? Ny zavatra tsara fatatsika ngambana raha mikasika ny filoham-pirenena teo aloha zay ny tenenao teo dia betsaka ny fanambarana natao hatramin'ny ela hoe mila manafatra farana mitafika misatro mangana ny casque bleu, mila farana ny maramila avy any amin'ny SADC. Ankehitriny nefa ny tamin'ny 6 octobre iny dia tonga teto ny Conseil supérieur de la sécurité. Io dia ny firenena matanjaka rehetra ao anatin'izany Conseil supérieur zany, ao ny Russie, ao ny Frantsay, ao ny Grande-Bretagne sy ny maro isan-karazany. Ary tena nanapa-kevitra hoe tia ny fanapa-kevitra hita fa mahany olana eto Madagasikara. Voalohany indrindra zany tsisy tsony zany hoe casque bleu ho avy eto zany. Ary faharoa tsara fatatsika hoe
zany akalafikiry Ravoajanahary tsy oleviny mihitsy hoe Andry Rajoelina no ekeny n'izao tontolo zao sy nanonga anazy teo hitatana ny tetezamita ary tsy mahagagana mihitsy raha ohatra ka zay no fanambarana ataony fa zay efa nianso ary tsara angamba antsika manontany ny fianakaviam-be raisam-pirenena satria ataoko fa tsy ho avy aty fotsiny amin'izao re ny firenena maro isan-karazany zay nandray anjara tamin'ireny fiviriny reny satria tao aneto daholo na ny Union africaine na ny Union européenne na ny SADC na ny OIF tao daholo na ny firenena maro isan-karazany zany hoe fiviriny avy leta mihitsy inona atao taty Madagasikara iny ka rehefa ekenako zareo hoe Andry Rajoelina ny flo ary mariatsika zany satria efa nanontany ny sosikevitra na ny pahalalana na ny olona rehetra dia tsy oela dia anao ny nomination ny prime ministre sy ny nomination ny vice président ny tenako iray ao aoriana ny Andry Rajoelina ve ny miaramila ny tafika dia tsara fatatsika fa ny andraikitry ny tafika dia miaro ny vahoaka ary rehefa nampivory ny tafika dia tsotro tsy miditra ary tsy tehiditra na dia misy mapititra aza ny resaka politika izay ozy izy président resaka politika aleo gérena reo zay ny valiteny ny tafika ary tsy afenina fa betsaka ihany koa ny tafika nasanona zany raha manohana ny fanapakevitra am'raisiny Andry Rajoelina fa naninona moa ny tafika nijoro tamin'ny valomarsa satria tsy zaka ny tafika ny famonoana ny vahoaka ny tolona teto zay nitifirina kitsirano amin'sotsika miteny zao nga misy ny famono eto tsy misy fa misy ny grenade lacrymogène grenade lacrymogène aloha iny moa dia ro zavatra ny grenade lacrymogène ny misy fa za dia nanoratra taratasy mihitsy ane tamin'ny alohan'ny andehanako tany États-Unis azy aloha raha mikisika lacrymogène hoe tsy azo atao ary mamangavana ro tafika ny tsy ampiasa fitaovana mahery-vaika amin'ny fitandrovana ny filaminana eto amin'ny firenena nakokotana mihitsy ane eo amin'io toeran'io fa mba toa ny sakanana ny fihetsiketsena fidinana tendalabe satria dia hitatsika reny vo ray volana latsaka zay dia fanapitehana zavatra ny zavatra atao ka zay ny zavatra ataoko hoe zary no anisany niaro natao anatin'ny conseil ny gouvernement tany be hoe andao sakanana ny ao amin'ny maro fa amin'ny mahadémocratia amin'ny mamalalakana zao hoe aza atao an'izany fa aloha zareo aneo ny heviny ao dia maneho ny heviny moa zay olona tsy voatery hitovy hevitra daholo anie ny olona hita amin'ity firenena ity ny tsika malagasy malaza fa mahay mandray vahiny malaza mahay mandray an'ireo olona avy any ivelany zay no ny réputation ny malagasy ary zay no teneniko hoe ACOI ary androany moa dia miarahaba amin'ny fédération malagasy satria tao ana ao Mahamasina ary voninahitra lehibe ho an'ny Madagasikara ny nandraisana ny coupe afrobasket zany hoe aty Afrika io zany taratra anankiray zany taratra anankiray miditra makany amin'ny zavatra fatonina sy filaminana hita amin'ny firenena ary ny akamarony ny olona zay tsy miteny dia tsy raha mihitsy zay ady politika ao fa dia zay ampilamina amin'ny fiainany zay ampisakafo azy zay tsy avery asa azy zay no lahara-pameana amin'ireo olona mametraka hafatra ihany koa mivoaka malagasy hoe raha mbola manana ny finoantsika ary manana ny fahasahiana ary tsy maintsy ho afitra ny Madagasikara eo dia za Andry Rajoelina dia ampiasa ny heriko iray manontolo ahafahana manafitra n'ity firenena ity ary vonona ihany koa ombenombena tranatrana ifampiresaka ifampidinika amin'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny haino aman-jery na amin'ny alalan'ny fionana amin'ny vatana dia ataoko izany na iry ifampiresaka isan'andro na isan-kerinandro aza mba ahafahana manazava ny lalana tokony ho ale ny lalana tokony hozorana fa dia misaotra mankasitraka anareo mianadahy ary indrindra mankahery amin'ny vahoaka malagasy sy vakovolo dia samy hotahin'Andriamanitra ataontsika rehetra